Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra raitsy, avy amin'ny Jesu Kristy ilay vavan'ny-tenina mahatoky, ilay zanaka mahatoky sady voalohany natsangana velona avy tamin'aty, ary ilay finoana ny mpanjaka ny tanana. Izany koa no mitondra koa ny loahevitra izay vanjina io, mpanompony ilay mpanjaka ny tany sy mpanjaka ny lanitra, mpanompony ny mpanjaka n'Andriamanitra, serviteur du royaume de Dieu. Izany loahevitra amin'izao lazy fotoan-dehibe, raha Kristy ny nanomboka tamin'ny fo isika satria ny fotoan-dehibe ny nanomboka amin'ny fo fa tsy tafiditra tao an-tsaina no nanao izany. Fotoan-dehibe satria ahafahan'ireo mpanompo marobe manompon-tena manavaozay fanontantena hanompo amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fanjakan'Andriamanitra no hientsoana anotona ary isika rehetra dia tao mpikambana izany fanjakan'Andriamanitra izany, ary tokana ny mpanjaka dia Jesosy Kristy. Miarahaba nareo rehetra dia manaraka izao fotoam-pavahana izao amin'ny alalan'ny mahay manjery na ireo ilay hely sy anaraka izao indray amin'ny ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadarana. Iara-piantsaka anao ny salama, manao salama, manaraka. Ny tompo no mpanjaka, mitafy voninahitra izy, ny tompo mitafy ely misikina ely izy. Fa izao rehetra izao dia nampitoerana ka tsy hetsy. Ny seza fiambiananao dia nampitoerana ka mifahatompo, ary zay arizay ianao. Mihoatra no rano sady velona eny, eny mihoatra no monja ranomasina lehibe, ny voninahitra ny tompo any amin'ny hafa. Ny kely vavam-belonao dia marina tantera, fa asinana ny mendrika ny taminao manodiditra andro maro. Tompo, amen. Jesosy manjaka malaza.
Tumbaraka ny salamo izay voalahatra anio, salamo izay tsy izay no nifidy azy, tsy izay no nifidy izany vatiteny izany, fa voalahatra salamo efa lehilalana mampiseho fa mpanjaka topeno tompy mpanjaka. Ary ny hira novetesinay dia manamafy izany fa mpanjaka malaza io, ary mendrika no teraina tokoa. Ndreto izay vahoakanao, izay novonjenao ary tao amin'ny lavaka manitsikitsika, tao amin'ny fahaverezana manatra izay, tao amin'ny aizina no nafindranao amin'ny fahazavana mahagaga izay tsy takatra ny saina ary rano sy nitsy. Raha manokana izao fotoana izao izay derana sy anomezam-boninahitra ho anao, satria ianao hery no mendrika izany ilay tompo mpanjaka malaza. Izay rehetra tsy anao eto amin'ity toerana ity, na eo amin'ny fiainana io amin'ny sainay, dia tsy aman-kely, satria araka ny salamo sy ny hira novetesinay teo dia tsy misy mihetsika raha tsy ianao no matetsika azy. Ianao mitompo ny fahefanao dia tsy miozongozona fa mitoetra mandrakizay, ary ampidirinao amin'izany fanjakanao izany zay. Ataonay ahoana ny tsy hisaotra, ataonay ahoana ny tsy akasika, ataonay ahoana ny tsy hanolotena ao anao, satria tsy misy ho anao, tsy misy azo ampitahana aminao Andriamanitra. Koa ekeo raiso ny fanoloran-tenanay, izay rehetra ataonay na ny hira, na ny vava, na ny vakiteny, na ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ireo fanahy-pisaorana isan-karazany, dia raiso ho anitra akasitrahanao, ho faly ianao andray izany. Ary amin'ity fotoana ity koa manavozana ireo mpiandraikitra amin'ny fiangonana izay nanolo-tena, izay nandalo fisalasalana, adi-panana, nefa no fitantany no fanainao azy dia nanao izany. Raiso voninahitra ny fiainanay fiangonana. Seigneur, nous voulons te dire merci à travers les psaumes que nous avons lus ensemble, que tu es notre roi et tu es vêtu de grandeur et ton pouvoir est établi depuis toujours, inébranlable. Et tu nous invites tous à entrer dans ce royaume qui a comme Christ le roi, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous cherche le meilleur pour nous, qui cherche le meilleur pour chacun de nous. Reçois l'adoration, reçois nos louanges, car tu es digne de notre louange, de nos adorations à Jésus-Christ. Amen. Peter Sicher, so die Texte der Lage, no Anna-Lena, unser Erzieher.
fely masina miafaka zay rehetra ny mpanomponao iangatana Jesosy mba ny fanamasinao tokoa miasa ahafahanay mandray sy ny teninao amin'ny lalanao ny Kristy tonsika izay mokatary izany. Amen. Ianakamasy amin'nysoratra masintsika to zany migatsika ao amin'ny Daniel toko andiny fahatelo folo ka hatramin'ny fahaefatra folo. Daniel toko fahafito andiny fahatelo folo ka hatramin'ny fahaefatra folo. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny ranon'lanitra, ary nankeo amin'ny fahagoly izy dia napanakekeny teo anatrehana, ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompoany fombom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava. Hotorizantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia hotantsika ao amin'ny Apokalipsy toko 1 andininy 5 ka hatramin'ny 8 fakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa avy amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rano sady manao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy eny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro avy eny amin'ny rahona izy, ary ahita azy amin'ny maso rehetra, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny. Amen. Izao no Alpha sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha, ary ho avy dia mihitsy. Toizantsika ny vaky teny araka anisan'ny folo andiny fahatelo ambin'ny ka hatramin'ny folo. Miditra tao anaty lapa ilay kilatra dia niantson'i Jesosy ka niteny tamin'ny ianao fa no mpanjaka Jesosy. Dia nivaliany Jesosy hoe hevitrao ihany va no ilazanao izany sa nisy hafa ny lazana? Ay taminao. Namaly Pilato hoe modiosy vao ny firenenao sy ireo lehibe any sorona no nanolotra anao tamiko, inona moa no nataonao? Hoy Jesosy hoe ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho miady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny jiosy aho. Nefa amin'izao fotoana izao tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka ary va ianao? Dia namaly Jesosy hoe voalaza anao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako, ary izao no nieviko amin'izao tontolo izao, dia ny anambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny raha voalahatra ny mpanjaka.
tendrea tokoa ny lelan'ny mpanomponao ilaza ilay teny fiainana, ilay hevitra ilay mpanjaka ny fiadanana, ilay ho avy anomeana fiadanana, mampiditra nay tsirairay avy amin'izany fanjakana izany, mba tsy ho very asina tokoa ilay teny izay renesina izao fa hitondra fiainana amoza atoeny mihoatra lavitra noho izany azy, satria aina ho an'izay rehetra mahazo azy tokoa ny teninao, fa melomelomana ny nofony rehetra, ninona mety aretina eo amin'ny fiainanay, ninona mety olana sedrainay, ninona mety tsy fampiana, ninona endrika izany tsy fampiana izany, ninona zavatra sedraina, dia le teninao ilay mpanjaka ny mpanjaka no anotokana mitondra vahaolana mahomby, mitondra fandresena, mitondra hery tanjaka, ahafana indray mandroso miaraka aminao ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tsisy hery hafa anankely afaka mifanohatra amin'izany herinao zany mpanjaka ny mpanjaka amin'izao ora sy fotoana izao, fa ny voninahitra ny sandratra ary ny fiadananao anjaka ao am-pon'ny olona tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka isika. Raha nanaraka ny vakiteny mihira ny salamo hatrany am-piandohana isika dia miverina hatrany hoe tompo mpanjaka, ary izany raha teo no loha hevitra hoe mpanjaka n'Andriamanitra, mpanompo ny fanjakan'Andriamanitra isika, antsoin'Andriamanitra hiditra amin'izany fanjakany izany. Ny salamo dia nampatsiahantsika hoe ny tompo ny mpanjaka, nitafinahitra izany mpanjaka antsika izany, misikina hery izy rehetra izao dia nampitoerina ka tsy mihetsika, izany hoe ny tia notenenina dia hoe tsy misy mihetsika raha tsy izy no mampihetsika azy, ary tsy misy mitoetra raha tsy izy no mampitoetra. Izay le mpanjaka misy hery marobe fa naharatsy eny amin'ny rivotra izay manohatra an'Andriamanitra sy ny mpanompony, fa le mpanjaka, le tompo mpanjaka dia izao tsy ahitoaina ny heriny. Ny salamo manamafy izany, ary Daniela mpaminany taonjato fahaenina talohan'i Jesosy Kristy, 6 siècle avant Jésus Christ, eo arakaraky ny mpandinika, dia nahita fahitana naminany ny amin'izany hoe antsoina hoe zanak'olona izany, hoe nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana io zanak'olona io zay tsy iza fa le Mesia. Misoratra masina rehefa miteny hoe zanak'olona amin'ny testamenta taloha dia manambara ny mpamonjy ilay ho avy izy, nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanimpony ny fokom-pirenena sy ny firenena rehetra ary ny samihafa fiteny. Tareo hoe samihafa fiteny, ndraindray tsika alaim-panao hoe andao atao teny frantsay na teny anglais avokoa, anglisy avokoa, fa ao amin'ny planin'Andriamanitra mihitsy ny fahasamihafana, ary antoky sy itsika koa izany hoe miteny malagasy izany, satria ao anatin'ny fahitana hoe nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanimpony ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny. Il y a des différences de langues, des langages qui se mettent au service de ce roi qui est Jésus-Christ, prophétisé 6 siècles avant Jésus-Christ. Nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana io mpanompo mba hanimpony fokom-pirenena sy ireo samihafa fiteny. Raha mijery ny filazantsara nefa isika tamin'ny vanim-potoana izay nahatongavany io mpanjaka ny voninahitra io dia ny empire romain no grande puissance tamin'izany fotoana izany, ary tao ry Héroda mpanjaka, tao ry Pilato izay procurateur, izay nyrehare fatratra tamin'izany fa izay tian'ireo vonoina dia maty ary izay tiany velona dia velona.
rehefa nitsarany jesosy dia hoe iza ny tianareo alefako, Barabasy ve sa Jesosy? Zany hoe entina ilazana ny fahefana zay ananany, la toute puissance hoe eto amin'ity firenena romanity dia zano manana droit de vivre. Misy olona hoe vonoina dia maty izy, velona dia velona izy. Zay i Pilato, ary manoloana azy Jesosy le ny antefany ny faminaniana la tany anavitra tany hoe ho avy izy le mpanjaka, dia eo zany fahefana anankiroa ny fanohatra, le tena fahefana zay tsy hitan'ny olona, ary le fahefana nampindramina mirehare fatratra. Miditra tao anaty lapa i Pilato, lapa mpanjakana zany, lapa mpitsarana, dia niantso n'ilay tena mpanjaka, izy ny convoqué, viens, mampiseho hoe za no patron eto, za no manana droit de parole. Niantso an Jesosy ka niteny taminy hoe enao ve no mpanjaka ny Jiosy? Dia nivaliany Jesosy hoe hevitrao ve zany, sa nisy nanabosy, sa nisy nanolo-tsaina anao, ianao tsy resy lahatra akory, hevitrao ihany ve zany, sa nisy hafa laza zany taminao? Namaly Pilato hoe so dia mba manambany ahy ianao, za vehetreretiny hoe Jiosy mantsy dia zanatany tamin'izany fotoan'izany, so dia eritreretinao aho fa mitovy sarangitsika, ianao ne Jiosy, ary ny manjanaka ny Jiosy dia ny Romanina. Tena hoe zany ny ao anatin'ny sainy Pilato ety, petrahinao mitoeranao, za ny Pilato, za tsy Jiosy tahaka anao, za zao ara mitady ny hanafaka anao, mo Jiosy fa ny firenenao le zanahana sy ireo lehibe misorona no nanolotra anao tamiko. Le Pilato le manana fahefana, ary inona no nataonao compte rendu? Dis-moi ce que tu as fait. Tena hoe le rehefa jerena amin'ilay mijery orona tsara reny dia brakena any amin'ny Pilato ny caméra, projecteur, de là on a quelqu'un qui est arrogant, qui croit détenir le pouvoir, manana droit de vie, droit de mort amin'izay tiany atao, ary ny tsy fantany dia ny manoloana azy eto le tompony aina, le tompony fahefana rehetra. Voalaza ny mpanao salamo, voalaza ny Daniela efa taloha tany fa ny fanjakany maharitra mandrakizay, ny fahefana dia fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany dia tsy ho rava. Fa Pilato tsy nahita an'izany, na tsy napahitana izany, fa jamba ny masony, jamba n'le fahefana nampindramina, izay amin'ny pouvoir délégué no nomena amin'ny Pilato. Tena fahefana fa fahefana nomena azy, ary afaka esorina indray rehefa avy eo, rehefa tonga ny fotoanany. Ny fanjakako i Jesosy, rehefa nanontaniany Pilato izy, mo Jiosy va ao, ny firenenao no nanolotra anao taminy? Dia hoy Jesosy hoe ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho miady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho. Nefa amin'izao fotoana izao tsy avy amin'izany ny fanjakako. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka ary ve ianao e? On va aller droit au but, dis-nous la vérité, si tu es roi, il ne faut pas mihodikotina. Araka ny fitenintsika, mpanjaka va ianao? Tena maly Jesosy hoe voalazanao fa mpanjaka, saingy izao ny fanjakako dia tsy avy amin'izao tontolo izao. Eo no lakile amin'ny vakiteny izay voalahatra antsika eo an'io, mpanjaka tokoa Jesosy. Ary marina ny faminaniny Daniela taonjato fahenina tany aloha, marina ny voalaza amin'ny mpaminany izay nivakiana tamintsika teo, tompo mpanjaka, mitafy hery, mitafy misikina hery sy mitafy voninahitra, saingy izao tsy fahefana avy amin'izao tontolo izao ny fahefana. Raha tsy izany izy dia mba ho avy ireo mpanompoko
mba niady satria natolotra teo an-tanan'ny Pilaty Jesosy dia raha leo mpanompony marobe ireo raha avy ety amin'izao tontolo izao ny fanjakany teo niazakazaka izy hiady hoe afao le mpanjakanay saingy ny fanjakako dia tsy avy atao amin'izao tontolo izao. Zay ry havana no angalana hafatra anio hoe Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mampiditra antsika amin'izany fanjakany izany. Ary izany no vavaka nampianarin' Jesosy raha nanontany azy ny mpianatra hoe mampianarana hivavaka. Tenteny hoe rainay izay any an-danitra ho tonga reny fanjakanao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny planin'Andriamanitra dia izao ho Jesosy no manjaka. Ary eo amin'izany hoe Jesosy manjaka izany dia izy no mibaiko, izy no manoro, izy no mitarika. Izany natao hoe mpanjaka. Tsaroantsika tsara ny zanak'Israely raha baby tany Ejipta dia i Farao no mibaiko izay zavatra ataony sy tsy ataony. Ary mahatonga ny Pilaty miteny sao dia eritreretinao jiosy dia ny tia no tenenina hoe za no mibaiko eto fa tsy ianao olona voaheloko fa tsy fantany. Ary mazana be dia be ny olona no mihevitra toy ny Pilaty hoe izy no mibaiko eo amin'ny fiainany. Izay fahadisoana be vava. Izy no mibaiko eo amin'ny fiainany satria mahay, manana hery, manam-bola, tsara tarehy, mahalala olona, nandraty fianarana sy ny sisa adinony fa izany zavatra izany dia zao azon'Andriamanitra alaina aminy raha ilaina tahaka ny Pilaty. Ary ny tian'Andriamanitra dia mihatsapatsika, mianekentsika hoe tompo manjaka eo amin'ny fiainako ianao. Ary amin'ny fotoana izany dia ampidirin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana isika. Izany hoe tsy isika intsony no mandidy sy mibaiko ny fiainantsika. Eo mantsy ry havana no olana. Ny atao hoe manana ny Kristy ho mpanjaka voalaza teo izay tsisy maharatsy azy ny fahalalana, ny fahatsarana, ny fahaizana, ny fahalalana olona sy ny zavatra maro no ratovina. Fa rehefa miteny ilay mpanjaka hoe ilaiko ilay fahalalanao iny fa ampiasao dia ampiasaina ty tompo. Miteny ray izy hoe miandry aloha tsy ianao aloha no ampiasaiko tahaka nataony tamin'ny Kaina sy Abela rehefa neken'Andriamanitra i Abela sy ny fanatiny dia tezitra i Kaina hoe fa nahoana ny anazy no nekenao fa tsy nefa tsy niteny mihitsy Andriamanitra hoe tsy hoekeko ny anao fa izy ny tonga dia tezitra manoloana ny asan'Andriamanitra. Tahaka n'izany koa ny amin'ilay fanoharana ny amin'ireo le mpiasa ouvrier de la 11e heure nomen'Andriamanitra karama mitovy avokoa le mpiasa dia tezitra le olona. Izy n'Andriamanitra no mahalala izay mahasoa ny vahoakany, mahafantatra ny zavatra hitondrany azy, hitondrany ny fiangonany, ka reo atao hoe vahoakan'Andriamanitra zany dia manaiky ny fitondrany. Ilainy ny talentantsika dia miteny izy hoe ampiasana ny talentanao. Izany miteny hoe ampiasana ny talentanao. Izany miteny hoe tsy ampiasana indray aloha ny talentanao fa ny talentany hafa. Izany natao hoe vahoakan'Andriamanitra ary atsoa ny miditra amin'izany tsika. Ary isika izao no atsoana hoe vahoakan'Andriamanitra, mampandroso zany fanjakan'Andriamanitra ety an-tany izany. Zay zany no afatra tsotra amin'izao alahady izay hanavaozana ny mpiandraikitra indray eto amin'ny fiangonana zao hoe amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia Jesosy ny mpanjaka. Izaho sy ianao dia mpanompo au service. Tara reny hoe manompo au service reny dia miandro baiko avy any amin'ny tompo fa tsy izy indray no mibaiko ny tompo na mibaiko ny hafa. Faharoa, araka ny tenin'i Jesosy teo ihany, ny vakiteny izay nivakiana teo dia hoe izao no nahaterahako. Raha nanontanian'ny Pilaty izy hoe mpanjaka ary ve ianao? Dia voalaza anao fa mpanjaka aho, saingy izao no nahaterahako. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Zay izy amin'ny teny frantsay.
izao no nahatongavako, izao no nahaterahako, izao no neviko, ny antom-pisiko tetỳ amin'izao tontolo izao dia ny anambara ny marina, témoin de la vérité. Voalohany zany dia zao, Jesosy ny mpanjaka, izy no baiko ny zavatra ataontsika na tsy ataontsika, zay iray zay. Ary zay ny fiangonana, ny atao hoe fiangonana dia Andriamanitra no mibaiko mitantana azy, tsy olombelona amin'ny alalan'ny teniny mibaiko iny. Ary zay no mahatonga antsika hoe manao lahara-pahamehana ny fahalalana sy fianarana zany teny zany, satria ao no ahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mpitsabo na ataoko hoe ny mpitsara, reo juge dia mba hahafahany mitsara marina dia tsy maintsy mahalala ny code civil sy ny code pénal izy, fa tsy hoe tsarainy araka ny sainy fotsiny sy ny fijeriny. Ny mpitsabo dia tsy maintsy mahalala tsara reny ataontsika hoe tsy haiko le dictionnaire Vidal reny, rehefa makany amin'ny dokotera dia dokotera izy, dia tsy hoe dokotera dia manana science en fuse, marary ianao dia tatatata, fa rehefa hanao prescription izy dia lasa aloha maka Vidal, fa tsy ny tenany. Dia toy izany koa ny fiangonana, ny tenin'Andriamanitra no hitenenan'ilay mpanjaka hoe izao ny zavatra ataontsika, izao ny tsy ataontsika, fa tsy ny fijery, tsy ny like, tsy ny nombre de vue, tsy ny hitantsika etseroa ny hitondrana ny fiangonana, fa ny tenin'Andriamanitra hoe hoaiza, satria amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany ny mahampanjaka azy eo amin'ny fiainantsika. Faharoa dia zao, vavolombelona zany isika, vavolombelona ny fahamarinana. On est témoin de la vérité, on est pour la vérité, on n'est pas pour ou contre une personne, mais on est pour la vérité, on est témoin de la vérité. Ka izany atao hoe témoin zany dia hoe vavolombelona fahamarinana. Izao no nahaterahako izy Jesosy, raha mpanjaka dia izao no nahaterahako sy neviko eo amin'izao tontolo izao, anambara ny marina, marina ihany, ary marina araky ny soratra masina, satria ny marina eo amin'ny olona ane samihafa tsy mitovy, fa ny marina araka an'Andriamanitra dia tsy izy io marina hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia Jesosy Kristy zany. Ka le hoe vavolombelona eto dia toy ny jiro anankiray izay mirehatra, efa mandeha fiara reny tsika dia misy ny atao hoe témoin. Tsy zany ny fiarantsika tsara tarehy be io, misy témoin be dehibe eo, témoin d'usure des plaquettes, témoin gazole na essence, témoin ny huile, témoin liquide de refroidissement, témoin ny saosy. Dia ny témoin mampahatsiahy hoe misy na tsisy, ampy na tsy ampy. Izany hoe ny kristianina koa zany, ary ireo mpiandraikitra zay nofidiana sy atolotra eo amin'ny fiangonan'ireo dia zao vavolombelona manambara zany fahamarinana zany, ao anatin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahamarinana ny fiangonana, fa tsy mandeha araky ny fijerin'ny tenany. Faharoa farany amin'izay hoe témoin zay a, ny atao hoe vavolombelona zany amin'ny teny grika dia hoe témoin, olona nandrea, olona nandray araky ny teny hoe izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ka tonga vavolombelona manambara. Ny atao hoe témoin dia zao olona nandre zay reny ny sofina sy izay hitany maso, izay nitsapany tananay no ambaranay, zany hoe ny olona nahita izany araky ny teniny apôstôly Jaune voalohany toko voalohany andiny voalohany vakiko aminareo dia zao hoe zay efa hatramin'ny voalohany, zay efa renay, zay efa hita amin'ny masonay, zany hoe renay, hita amin'ny masonay, efa nijerenay sady notsapany ny tananay, dia ny amin'ilay teny fiainana, nefa naseho ny fiainana ary efa nahita azy zay dia tonga vavolombelona ka manambara. Zany hoe ny olona atao hoe témoin dia olona mahita, mandre, mitsapa, miaina izany, fa afaka mijoro vavolombelona raha tsy zany mandainga izy. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie,
car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Zany natao hoe vavolombelona dia izao olona niaina, nahita, natsapa, nijery ilay teny fiainana dia Jesosy Kristy ilay marina. Faharoa sady farany ny atao hoe vavolombelona manambara dia amin'ny teny grika ny atao hoe vavolombelona dia avy amin'ny teny hoe martyria. Martyra ny fahalalantsika azy dia izao olona mahafoy ny ainy mba hamonjy ny hafa. Jesosy nytenen'izany eo amin'ny Jaona 5:17 hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, hoe ny martyre est quelqu'un qui est prêt à perdre sa vie pour que l'autre puisse vivre. Dia mahatsiaro foana tantara anankiray izay amaranako azy efa nitantarako teto foana ary tsy sasatra ny tantaran'izany satria zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Tantarana mpitondra tena, tsy mpitondra tena fa mpivady tena, prostituée, à distinguer avec veuve. Mpitondra tena anankiroa tamin'ny andron'ny mpanjaka Salomon, samy miteraka. Dia niarana tsory tao, dia maty ny zaza anankiray, samy maty le zaza anankiray, dia nijivana le zaza. Ana io, ana ozy ny ray, ana io, ana ozy ny ray. Miady teo, dia lasa nentina teo amin'ny mpanjaka. Salomon zay tsy izy fa tandindon'i Jesosy Kristy le mpanjaka ny mpanjaka, le manana fahendrena. Ny zanako io fa za raiky torobe dia maty ny zanany dia nafindrany teo, zay ny filazan'le vehivavy anankiray. Tena zanako io. Da itsika ny tantara. Nalain'ny Salomon ny sabatra dia alao aona le izy zarana roa le zaza. Dia amin'izay samy manana, tiany raha vehivavy ray, tiany ray, vitam-baolina, samy mahazo. Dia teo no nitenin'ilay vehivavy tena reniny izay tsika tsara hoe aona ny teniny? Meo azy. Elle a le droit de revendiquer la vie de son enfant. Zanako iny naterako iny menaky ny aiko izy amin'ireny. Tsy hanao an'izany, ho zarana roa ny zanany. Fa naleny very zo mba hahatonga ny zanany ho velona. Toy izay hoe niziriziry tamin'ny heviny dia rava voazara roa le zanany. Zany natao hoe martyra ary zany natao hoe mahafoy ny zavatra rehetra ahatonga raha hoe re niziriziry tahaka reniko ka zay dia tsy manaiky eo dia izao voazara roa le zazy e. Firy tsy miseho zany ao amin'ny tokantrano, tsy miseho zany eo amin'ny fiangonana, tsy miseho zany eo amin'ny fiarahamonina, fa natao hoe vavolombelona manambara dia izao olona mahafoy na ny ainy azy hamonjy ny sakaizana. Olona toy izany no mirotsaka sy antson'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana. Diakona sy loholona izay resy lahatra fa Jesosy ny mpanjaka eo amin'ny fiainany. Jesosy no mibaiko ny fahaizana mampalalana sy ny zavatra tsara rehetrarehetra. Bravo, c'est super. Mais quand le roi des rois demande donne-moi tes talents, donne-moi tes connaissances, donne-moi tes richesses, ainsi de suite, on se met à sa disposition. Non, tsy ilaiko aloha zao fa manaraka dia tsy menomenona dia tsy miady dia tsy resy lahatra dia mitady fomba foana andresena lahatra ny tsy mpanjaka ny fiainantsika Jesosy, fa isika no hampanjaka ny zavatra tiantsika atao na zavatra eritreretintsika. Faharoa, vavolombelona, olona mikatsaka hatrany mahafantatra, mandre ao amin'ny tenin'Andriamanitra le teny fiainana, mandany hery, zay no ataony lahara-pahamehana alalany satria mandainga izy. Raha milaza hoe vavolombelona nefa tsy nanatro maso, vavolombelona zany nanatro maso, vavolombelona zany mandre, vavolombelona zany mitsapa, vavolombelona zany samy laza hoe iaina ny zavatra lazay, fa tsy sanatria perroquet. Faharoa, vavolombelona martyra fa tsy kamikaze. Ny kamikaze mantsy dia zao raha maty amatesa raha avako, rehefa tsy za io dia simba.
rehefa tsy ny hevitra dia tsy sao fa ny martyre à l'image de Jésus-Christ qui a accepté de perdre même sa vie pour que l'autre puisse vivre. Zay ny Jesosy naleo nafoy ny ainy mba hatonga tsisy atsika tsy tetitsika senao na hatramin'ny fahafatesana niatra tamin'ny ainy mba hatonga aisy ianao ho velona dia mpanompo toy izany ko mpanompo n'lay fanjakan'Andriamanitra fa azadiny fa matotsika ao amin'ny fiangonana dia ny fanjakan'Andriamanitra no hampandrosoantsika n'izany tsy société tsy entreprise na dia tsara toy n'inona tsy école tsy fitsaboana tsy fitsarana fa fanjakan'Andriamanitra ary raha sanatria ho andreo manolo tena ireo ka diso fijery c'est le moment de vous désister satria hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra no ny etsona atsika ho amin'izany zavatra zany hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ary ho vavolombelona zany hatramin'ny ainy aza dia ho an'Andriamanitra rery ihany ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Amen.
fatantsika ny tena kanatreny tompo araka ny teny izay norenesitsika teo hoe Jesosy no mpanjaka tena mpanjaka eo amin'ny fiainantsika tokoa hoe izy ary manaiky vetsika tantany ary vonona vetsika hanompo amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa vonomen'ny fahamarinana isika no tena mitsoa amin'izany fahamarinana izany tokoa hoe ary mahafoy na ny aintsika mba handrosoana izany fahamarinana izany amin'ny maritsika dia amin'ny tena Kristy. Misaotra satria matititra anay eo amin'ny fanjakanao nefa indray izay tsy resy lavitra ny amin'izany. Tsy hitanay no ambarana naona ny fahamarinana ny teninao izay mitaratra ny fiainanay satria tsy nendry izay miovaova izay tsy mahitsy izay tsy mijoro tsisy miafina aminao ny fiainanay nefa tompo araky ny teny izay milazaina teo dia nahatongavanao ny efilinao dia ny ahatongavan'ny fahamarinana ho anjaka ao amin'ny fiainanay ahatonganao ilay mpanjaka ny fiadanana anjaka ao amin'ny fiainanay tsy miafina aminao ny fiainanay korotana isan-karazana tsy misy fiadanam-po izany dia marika fa tsy manjaka ao aminay ilay mpanjaka ny fiadanana reto izay tompo mifona sy mitetika aminao ny valy kalao maniry izay amin'izao andronay sisazao indray mba ianao manjaka bekenay eo amin'ny fiainanay amin'ny anarany Jesosy Kristy nanaovanay izany lavaka izany. Amen. Ataontsika lira fito amin'ny valopolo amin'izany ny fampo. Ilay Jesosy mpanjaka izay mandeha-teiko ka mino izay naniraka manana fiainana manak'izay ka tsy hoe fa izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay ary amin'izany dia tsy misy intsony fanameloana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izay rehetra nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpanjaka eo amin'ny fiainany. Eo no ny anarany masina. Haleluia, niberan'ny tompo. 7:90.
Miarabantsika indray natrak'izolady fa raika ambin'ny volana novambra izao amitsikatrana ny fahasoavana sy fiadanana ny Jesosy Kristy Tompony. Raha misy amintsika androany no tonga vahoaka eto amin'ny fiainana tahaka isan'andro dia angaleny izy mba hitsangana ao anatin'ny fiangonana. Dia farimandrainareo ny fiangonana eto amin'ny tahaka isan'andro mitombo ny hitantana sy hivelonanareo amin'ny fikasana rehetra izay ataonareo ary ny fiangonana dia misokatra hatrany andrainareo ny ekipa finansa dia anatonareo izao fotoam-pivavahana izao tonga soto. Mialatsiny misaotra ny hitandrina zanao handrenandrasana nitaroka ny fotoana sy mitondra ny hafatra tamintsika androany. Toy izao indray ny fotoam-pivavahana, toy hatrany ny fotoam-pivavahana isaky ny alahady manomboka amin'ny folo sasany. Amin'ny alahady fahadimy volana desambra izao dia alahady voalohany dia izy ny fandraisana ny fanasana tompo. Ary ny alahady faharoa volana desambra 10 desambra dia alahady ny fitandremam-pitandrina sy ny fianakaviany kaoka hiomana amin'izany sy atsara azo avavaka hatrany isika. Ny fanajana fepetra moa amin'ny fotoam-pivavahana dia mitoetrano ny fisoratana anarana, ny kare familiala ary ny fitondrana ny masika. Ny fampitanany ny fotoam-pivavahana amin'ny YouTube sy ny Zoom dia mitohy hatrany ihany koa. Ny fianarana soratra masina dia isaky ny zoma hariva amin'ny valon'ny alina amin'ny alalan'ny Zoom. Ary ny fotoam-pifazana dia isaky ny asabotsy amin'ny valon'ny sasany maraina eto Viala. Ny répétition arba de Noël sekoly alahady dia isaky ny asabotsy amin'ny ora tolakandro ka hatramin'ny efatra. Ny sekoly alahady sy ny katekomena kosa dia isaky ny alahady maraina amin'ny 6 ora. Amin'ny alahady izao dia anjara sampana mafiany manao ny fanadiovana ny fiangonana. Vaovao dia amin'ny sampana amafia. Ny levée de fond ny amafia dia ataony asabotsy faha-17 ny volana novambra izao amin'ny 7 ariva eto Viala. Andray fitenenana ny solotena sampana ao aorian'izao fikazana izao hitondra fanazavana ny momba izany. Sampana STK. Cher STK, le samedi 18 décembre aura lieu notre assemblée générale pour élire le nouveau bureau STK. Nous faisons appel à tous les STK et nous comptons sur la présence de chacun. Merci, le bureau STK. Sampana STK. Ilazana ny STK fanaovozana fitsiky kanatiny dia ataony asabotsy faharaka amin'ny 10 volana desambra izao manomboka amin'ny 3 ariva ao amin'ny salle de fête Viala. Samy mitondra mivavaka ny fotoana ny bureau STK. Fifidianana fanavozana ny mpiandraikitra vaovao araka ny teny mitandrina teo dia androany ny anavozantsika ny mpiandraikitra eto amin'ny fiangonana. Ka hiatsoana izany itsika rehetra mpandray anatanteraka izany adidy lehibe izany amin'izany ny fifidianana ny mpiandraikitra eto amin'ny fiangonana. Ka aoka izany isika hijanona anatanteraka izany ao amin'ny fotoam-pivavahana misaotra tompo. Filazana manjo. Madame Christiane Baudouin, son épouse, Corinne Baudouin, Oladjuni et Eric Baudouin, Sabine et Falmana Arendjant, Magali et Geoffrey de Molder, ses enfants, Julie et Jérôme, Marion, Claire, Loïc, Alexis, Maxime, Louis, Jonathan, Jérémie, Maxime, Marie, ses petits-enfants, et Elsa, son arrière-petite-fille. L'ensemble de la famille et les proches ont la tristesse de vous faire part du décès de M. René Baudouin, survenu le lundi 15 novembre 2021 à l'âge de 80 ans. Le culte d'action de grâce aura lieu le lundi 22 novembre 2021 à 16h30 au crématorium des Parcs mémorial de Provence, 2370 rue Claude Nicolas Ledoux, 13 290 Aix-Marseille. L'Éternel est mon berger,
daty mangataka ny faharetana arabe fa tsy maintsy voakina tanteraka moa zany izy ity. Afatry ny synode lehibe fahavalon'ny telopolo FPMA 2022. Alakamisy 1 novembre sabotsy 3 novembre 2021 koa dia iraka solon'ny Kristy izahay toan'Andriamanitra mafangataka anay aminareo solon'ny Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Rotiana voalohany toko 10:20. Rehefa avy niomina mivavaka teo amin'ny fanokafana izao tafan'ny faharoa synode lehibe fahatelo amby 20 ho toy ny tapany voalohany izay natao eritaona rasy izay dia toy izao ny teny. Ary tsy araky ny mantenenay fa ny tenany no natolo no antsoko aloha dia vao ho anay ka noho ny sitrapon'Andriamanitra. Kolotiana faharoa nametrahana fotoana sy nandraisana famelabelarana nentin'ny filohan'ny FPMA noraisiny izao synode lehibe fahavalon'ny telopolo izao ho laharam-pahamehanana voalohany ny fanairana sy famporisihana ny vahoakan'ny FPMA ny roso amin'ny mpitapo iombonana izay dingana lehibe ahafana mametraka ny fanahy ahatratrarana 20,000 mpitandrina hiasa lasa matianina eto amin'ny FPMA amin'ny taona 2020 sy 2020. Miaina amin'ny faharesen'ahitra impiny sy ny tolona animara mba hiara hitotika amin'ilay tompony asa ary isika dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ampaherin'ny tsirairay andray fampianarana ny amin'ny voaloham-bokatra ary ihany koa ny fanomezam-pahasoavana ho fanoloran-tena tanteraka ho an'ny tompo ary izao teny izao manambe tokoa ianareo amin'ny zavatra rehetra dia amin'ny finoana, amin'ny teny, amin'ny fahalalana, amin'ny fahazotoana isan-karazana ary amin'ilay fitiavana raisinareo avy aminay ary izany koa no aoka hafozanareo be amin'izao asa izao. Isan'ny tanjona iray ihany koa dia ny fanentanana ny mpino hanao souscription amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiveloman'ny mpitandrina. Nomena lanja koa ny fototrandrana ireo izay manolo-tsena hanao ny fianarana mpitandrina. Susciter les vocations tokony misy fandraisana anjara ny FPMA amin'ny saram-pifanana. Ny FPMA dia efa nanofana sy manana mpitoro-tena katekisika mpianatra koa hotoizana sy amafisina ny fiara-miasa mitandrina amin'ireo tantsoloka ireo. Nonaniany synode lehibe ihany koa ny famerana ny 70 taona mitandrina eto anivon'ny FPMA ary afaka mitoro efa nanaiky ny fangatahany fiangonana ilay mpitandrina hatramin'ny 70 taona tena taona fetra tsy azo voarina. Nonaniany volo ny olosoana amin'ny fanirahana asa pastoral, délégation pastorale izay takina ny fahafenon'ny olona voatendry nandalo fotoana nanolaniana fianarana teolojia. Misongadina nandritra izao synode lehibe izao ihany koa ny famanen'ny filoha ny fiangonana loterana malagasy Révérend Dr Jenny Rakotsar tamin'ny fitiavana sy firalahiana ary nanome tokony amin'ny fiara-miasa eo anivon'ny fiangonana roa araka ny tenin'i Jesosy Kristo hoe mba olona ihany izy rehetra. Amen. Nifidiana ihany koa ny bureau foiben'ny FPMA hanony asa mandritry ny herintaona ho avy hatry izao izany. Révérend Dr Setarasondrembe filohan'ny FPMA, pasteur Rafarimana Raharandrato filoham-panampy mpitandrina, Andriamatoa Roland Ratiarson filoham-panampy laïque, Andriamatoa Radra Martafoka Tony, Andriamatoa Eliade John Naranelson Pitamboula, Andriamatoa Jean-Christian Angelatovo Pitamboula, pasteur Jean Teddy Ramael John Pitandrina Panolotsaina. Nanendry ihany koa ireo mpanambarambola ohatra ramatoa isany voahirana rikotry vao ny aina landriamamonjy man'Andriamanitra ireraina voninahitra abo amintsika vahoakany kosa ny fiadanana. Pasteur Solandriamamonjenjanahary filohan'ny bureau synode ary pasteur Setarasondrembe filohan'ny FPMA.
exemplo, miakatra sy nodady. Tsy izo indray mirakitra azitsika tamin'ny alahady faikatra ny volana novambra teo, rakitra 309 €, fandraisana ezaka hatramy 182,50 € ary ny adidy voaretetsy aoriana dia 400 €. Zao dia andeha fitenenana sy fiteny sapana maro. Teny soratra. Dia misaotra tokoa na nomeny fitenenana. Mampahatsiaro izay malaza teo zany ny RLD Fanafi izay ataony asabotsy izao eto Vianaraya amin'ny fitopolo arivo. Fotoana natao manokana azahoan'ny zanak'Andriamanitra rehetra eto amin'ny fiangonana miara-mifaly, miara-mifampizara miala mideran'Andriamanitra. Arak'izany dia misokatra ao antsika mianakavy ny fonana eto amin'ny fiangonana io fotoana io, fotoana ivalo zany, amin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara dia mihira izany. Mahakasika antsika rehetra io fotoana io satria misy zany na ny hira amin'ny teny vahiny, teny frantsay na maro kokoa izay mahakasika indrindra amin'ireo zanantsika. Mahakasika ihany koa ny francophone eto amin'ny fiangonana. Saika hira évangélika daholo izy ireo dia anasantsika ireo zanantsika ireo isika manakavy zao satria fotoana manokana zany mba azoantsika rehetra miara-mifampizara. Matetika manko raha misy zavatra ataony sapana na ny fikamanana dia izy ireo manao izany hatramin'ny farany fa itsika manotro. Amin'ity ndray mandehantsika kosa fotoana anankireto ny zanantsika rehetra fiangonana manontolo afaka mandray anjara ho voninahitry'Andriamanitra. Ny mahamalagasy antsika koa nefa dia tsy adino satria izay koa ny antony anankiray ho antsika malagasy aty ampitan-dranomasina. Mahatsiaro ny firenentsika isika ary adiditsika koa ny mamerina ny mahamalagasy antsika zany ka misy ireo hira izay namarika any zanaka hoe Madagasikara zany na ny hira soina amin'ny hoe kaliny fahiny zany. Misy koa ny hira mahazatra antsika izay tsika fony mbola tanorana ny an-tanindraza na ny bebe koa ny hira n'ireo mpanakanto izay nananarika an'izany Madagasikara zany azo antsika andraisana anjara. Dia izay rehetraizay mahatonga anay amafiny teny hoe tongava to ary tsy tongava fotsiny fa tongava mandray anjara. Misy ireo tokony andraikitra izay efa voalaza maina tany aza misarasara isika rehetra izay maniry andray anjara fa volona ny fandalinana rehetra mba azahoana izany fotoana zany tena fotoana fifampizarana, fotoana fifanotronana, fotoam-pifaliana. Ary izay indrindra no nanankinana izany fotoana zany amin'ny salamy fatalo amin'ny tepolo amin'ny zato andiny voalohany manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny rahalahy no miara-monina. Dia farany aza adiny fotsiny misy ny fisoratana anarana satria mifetra ny toerana zany dia masamby nohatra anarana ao amin'ny roy na zato izay fanaovantsika fisoratana anarana isan-talahady isika. Fa misy kosa ny mamika manokana ao amin'ny LDF Fanafi dia ao tsika rehetra ny anakavy no manoratra anarana. Dia man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Juste un petit mot pour les francophones. En fait, nous voudrions nous adresser là, même en langue française, pour vous rappeler la levée des fonds de la chorale qui aura lieu samedi prochain à 19h ici à Vianard. En fait, espérons sur la bénédiction de Dieu que ce soit vraiment un moment inoubliable pour nous tous. Et en fait, pour la première partie de cette soirée, de ce moment inoubliable, en fait, il y aura vraiment une partie réservée au chant francophone évangélique. Donc, nous souhaitons vivement la participation de nous tous francophones pour cette soirée. Et il ne faut pas que vous oubliez quand même
de vous instruire sur le lien habituel, l'inscription ici au sein de l'église FPMA. Et merci déjà à ceux ou à celles qui ont déjà exprimé le souhait pour leur participation à cette soirée. Et à Dieu seul soit la gloire. Amen.
tsy ankehitsiny amanak'izay. Amen. Voninahitra man'Andriamanitra ray zanaka fanay masina izay ataony tarehitrina amanak'izay nandiana ny fiadanana tamaniko isaorana ny Andriamanitra. Tendrakisika dia nomanana amin'ny fiveren'ny mpandraisana dia ataontsika ny andininy faharoa amin'ny irateriana ny mpandray fanasan'ny rehetra zany dia mijanona asadio fa misy sakafo mainana zany nomaniny komity ho antsika satria fantaka fa somary mihoatra